mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahabatsika rehefa malalatra ohatra larobia fafolo ny volana mahety ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokyny firazan-tsaramaso naraka ny jaona toko fahavatra ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Zany teny zany dia efa voalazako taminareo Jesosy raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irainy iray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampiatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Betsaka ry havanareo karazana fampianaran-diso no tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana na tantaran'ny finoana tao amin'ny fiangonana. Nanomboka tany amin'ny taonjato voalohany to faharoa fahatelo mandraka ankehitriny mihitsy ary. Misy ny fampianaram-pinoana na finoana na fampianaran-diso mahakasika an'Andriamanitra, ny momba an'Andriamanitra. Zany hoe ny momba an'Andriamanitra mihitsy no diso ao anatin'izany ny sabelianisma, ny gnostisisma, ny arianisma. Be dia be ireo karazam-pampianarana izay diso miresaka momba an'Andriamanitra tahaka ny hoe Andriamanitra dia tsy tanteraka, ny Andriamanitra nary zao tontolo zao dia tsy Andriamanitra tanteraka. Be dia be ireo fampianaran-diso. Misy koa ny fampianaran-diso betsaka mikasika an'i Jesosy nanomboka tamin'ny taonjato voalohany mandraka ankehitriny, ny adopsianisma, ny docetisma, ny adopsianisma izay lovan'ny témoin de Jéhovah mandraka ankehitriny, ny amin'ny hoe Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra fa zanaka nateraka tsy zanak'Andriamanitra fa zanaka natsangan'Andriamanitra, tsy nateraka Andriamanitra fa natsangan'Andriamanitra. Ny docetisme Jesosy dia tsy tena maty amin'ny azo fijaliana fa fisehoana fotsiny. Be dia be ireo karazana fampianarana. Misy tahak'izany koa ny fampianaran-diso momba ny fanahy masina. Ny fampianaran-diso momba ny fanahy masina dia saika aty amin'ny ambadiky ny ady lehibe faharoa aza, efa aty aoriana elabe mihitsy vao tena betsaka ireo fampianaran-diso momba ny fanahy masina. Isika ao anatin'ny fanekem-pinoana apostolika sy fanekem-pinoana nikeana. Tsika moa manona azy hoe nikeana satria tany Nice no nanapahana na nanaovana na nandrafetana ity fanekem-pinoana izay ataontsika hoe fanekem-pinoana nikeana ity. Raha ny tena izy nefa tsy de tena hoe tany Nice ihany izy io fa nandritry ny fotoana ela no nandinihina ity fanekem-pinoana atao hoe nikeana ity any amin'ny taonjato fahaefatra. Nidinihina tany Nice, nidinihina tany Constantinople, nidinihina tany Chalcédoine ity fanekem-pinoana ataontsika hoe nikeana ity. Ao anatin'io fanekem-pinoana nikeana io dia misy teny kely izay nampisaraka ny fiangonana katolika romanina sy ny fiangonana orthodoxe aty amin'ny taona 450 taonjato faha 120. Marina loatra fa efa aty amin'ny taonjato fahaefatra zany ilay adevitra momba ny fanahy masina, saingy aty amin'ny taonjato faha 120 vao tena niariary ilay fisarahan-tsaina momba ny toeran'ny fanahy masina. Tsy ny toerany fanahy masina loatra moa fa ny fiavian'ny fanahy masina. Ao anatin'ilay fanekem-pinoana nikeana izay fanonontsika ato am-piangonana amin'ny andavanandro dia misy manao hoe mino fanahy masina antsika izay nivoaka avy tamin'ny Ray sy ny Zanaka, hitsahoana sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Zay izy ao anatin'ny fanekem-pinoana nikeana hoe nivoaka avy tamin'ny Ray sy ny Zanaka dia hitsahoana izany hoe hankalazaina sy homembonahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Ny fanekem-pinoana nikeana dia nametraka ilay teny hoe filioke, zany hoe nivoaka avy tamin'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina. Ny lovan-tsofina na ny fampianarana orthodoxe kosa dia mandano zay hoe ny tradition latina ihany, zany hoe ny fiangonana taty andrefana ihany no nanao an'io hoe ny fanahy masina dia nivoaka avy tamin'ny Ray sy ny Zanaka ary hitsahoana sy hankalazana miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka.
fa ny tradition orthodoxe reo fiangonana tany aty Antsinanana zany de manao hoe ny fanahymasina de izao tsy nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka fa nivoaka avy tamin'ny ray ihany, nivoaka avy tamin'ny ray ihany. Ary dia mety ho tsotra ny fandraisantsika an'zany amin'ny ataontsika hoe amin'ny lafiny andavanandro mpino hoe inona koa moa mahasamy hafa an'zany, inona moa ny olana na nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka ny fanahymasina na nivoaka avy tamin'ny ray ihany. Fa rehefa tena alalinina io amin'ny lafin'ny théologie na indrindra amin'ny lafin'ny ecclésiologie, amin'ny lafin'ny fitondram-piangonana na koa amin'ny lafin'ny soteriologie, zany hoe amin'ny lafin'ny famonjenany olona, dia amin'ny lafin'ny fotom-pinoana mahakasika amin'ny famonjena olona de tena samy hafa mihitsy, miteraka fahasamy hafana mihitsy, samy hafa mihitsy lay toe-tsaina, samy hafa mihitsy lay fotom-pampianarana. Tsy iresaka fotom-pinoana lalina akorytsika eto, fa avelantsika ho an'ireo théologiana zay manao fampianaram-pinoana na anjaran'ny mpitandrina any amin'ny katekomena zay fantatsika loatra matetika anao anazavany izay filioke zay hoe ny fanahymasina amintsika protestante sy tokony antonoana zany, fa ny protestante réformé, ny réformation zany de nanaraka ny filioke, zany hoe nanaraka ny hoe ny fanahymasina de nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Ity mofinaina zay voalahatra eto amintsika ety de anankiray zay ampiasain'ny fiangonana mino ny filioke, ny hoe andiny fahina amby roapolo fa ny mpananatra de ny fanahymasina de iray ny ray amin'ny anarako. Io zany le tenenin' Jesosy manao hoe iray ny ray amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahymasina. Raha ohatra zany ka jery tsara amin'ny fomba fanoratry Jaune sika, Jaune toko 20, mandray kely ny toko 10, indrindra toko 20, dia ny fanahymasina no tonga farany am'ireo personne ao anatiny antsoina hoe trinité. Tsy ataoko hoe olona moa izy fa atao hoe personne. Personne de milaza fa mbolina teknika, mety milaza olona ihany izy amin'ny teny latina fa tsy de olona loatra am'izay mety hoeritreretantsika azy loatra. Dia ireo personne telo ao anatin'ny trinité dia ny fanahymasina no tonga farany, na ny fanahymasina no fantatra farany ny asany, no nazavaina farany ny asany. Mazava be Jaune ny filazantsaramasina ka ny Jaune Paul de manazava be de be mihitsy momba ny asan'ny fanahymasina. Raha toa ka ny fanahymasina nefa no tonga farany de zavatra tsapatsika eo anatiny amin'ny fampianara-ponina de zao ny fanahymasina no tonga farany nampahafantarana farany ny asany, saingy amin'ny alalan'ny fanahymasina io nefany no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Hoy Paul amin'ny Romanina toko 5 manao hoe ny fanahymasina no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra itsika, ny fanahymasina no manampy antsika mahatonga antsika afaka milaza hoe Aba ray. Zany hoe amin'ny alalan'ilay fanahymasina no mahatonga antsika manana fifatorana matotra amin'Andriamanitra ray. Asan'ny fanahymasina ny afahantsika manonona n'Andriamanitra ao ray. Fa tsy zay ihany vao mofinainantsika vao omaly no hoe Jesosy miteny manao hoe tsy misy olona manana fanahymasina ka hiteny manao hoe voaozina Jesosy. Amin'ny alalan'ny finoana ny fanahymasina koa no mahatonga antsika mino sy manonona an' Jesosy ho tompo. Zava-dehibe zany ny toeran'ny fanahymasina. Ny fanahymasina zany dia Andriamanitra mitoetra amintsika, mahatonga antsika maro toerana amin'ny finoana an' Jesosy sy maro toerana amin'ny finoana an'Andriamanitra Pahary. Eto de miariary mihitsy zany andininy zany, zany ny afatra zany manao hoe ny mpananatra ny fanahymasina zany io de iray ny ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misaraka zany eto lay Andriamanitra ray izay aniraka lay fanahymasina ho an'ireo zay mino an' Jesosy. Ny fanahymasina dia efa nirahan'Andriamanitra fa hitoetra kosa ao amin'ireo zay mino an' Jesosy. Raha ohatra ka jerentsika amin'ny lafin'ny pratika de zao ao anatin'ny fiainana andavanandro mpino, ina moa nateraka zany? Nateraka zany de zao manao hoe ny kristianina rehetra zay mino an' Jesosy zany de hitoeran'ny fanahymasina. Ny fanahymasina dia nateraky ny fanirahan'Andriamanitra, nateraky ny iraka nampanaovin'Andriamanitra na Andriamanitra mitoetra ao anatintsika ny fanahymasina rehefa mino an' Jesosy tsika.
nefa ny fanahy masina koa no fanahy miasa miloha ty anatintsika irahan'Andriamanitra mba hahatonga atsika ino an Jesoa. Tsy tena azo loatra ny kristianina indraindray le hoe iza nge mahana fanahy masina e. Ny fanahy masina nge ao anatintsika indraindray mantsy tratran'ireo fampianaran-diso na ataontsika hoe somary fampianarana manome toerana be ny fanahy masina manomboka ny taonjato fahasivy amby faharoapolo io dia misy ireo ataontsika hoe karazam-piangonana izay nanome toerana ny fanahy masina. Tsy diso akory zany, itsika matetika protestante réformé de nanome toerana mihitsy ny an Jesoa. Fatatsika ny andry lehibe anankiray ao anatin'ny antsoina hoe protestante na protestantisme ny hoe solus Christus, hoe Jesosy Kristy rery ihany. Afatra novana tamin'ny Martin Luther sy no amafisindry Calvin mihitsy hoe solus Christus no any hoe Jesosy Kristy rery ihany. Miivo amin' Jesosy zany ny fiangonana ny finoany ny fiangonana kristiana. Fa ny taonjato faharoapolo de somary nihitatra kely ka lasa niivo tamin'ny fanahy masina. Lasa pneumocentrika ny finoany ny fiangonana ny taonjato faharoapolo noho ny ataontsika hoe asan'ireo nohon'ireo pentecôtiste, le mouvement pentecôtiste eran-tany dia nanome toerana be mihitsy ny hoe ny asan'ny fanahy masina ka niivo tamin'ny fanahy masina. Tsy diso akory zany, tsy maninona fa indraindray izy somary voatsindry loatra le izy de lasa nanome toerana fanahy masina ka nanjary mety ho nanamaivana tamin'ny fotoana sasany ny finoanan' Jesoa, fa ny asan'ny fanahy masina nanjary voahindrahindra zay mazava ho azy tafahoatra tamin'ny toerana sasana tamin'ny fotoana sasany. Ka nilazana manao hoe ny olona rehetra zay mahana fanahy masina de tsy maintsy tokony ohatra hoe miteny tsy fantatra, ohatra hoe manao fahagagana, ohatra hoe manasitrana, lasa hoe ny fanahy masina de tsy maintsy mitondra fanomezam-pahasoavana hita maso. Ary nanjary fiangonany fahagagana ireny fiangonana zay niivo fotsiny, ataoko hoe fotsiny mihitsy tamin'ny fanahy masina ireny. Fa izao le avako malala, tsy diso akory mazava ho azy ny asan'ny fanahy masina de tena mitondra fanomezam-pahasoavana, afaka aminao fahagagana amin'ny fotoana rehetra. Saingy zao ny fanahy masina de tsy misaraka mihitsy amin'ny finoana an Jesoa. Ary ny fanahy masina dia ateraky ny finoantsika an Jesoa. Ny fanahy masina dia famatotra amin'ny finoantsika an'Andriamanitra ray opahary ompanao zao rehetra zao sy ny finoantsika an Jesoa mpamonjy, ary isika rehetra de manana ny fanahy masina rehefa manana izay finoana izay. Ny asan'ny fanahy masina no tsy mitovy, izay no mahatonga tsy mahazo mitsara. Misy olona tokoa no men'Andriamanitra fanahy masina de tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy, tena mahay manasitrana izy, tena manao fahagagana izy, misy zany. Fa misy koa no nomena ny fanahy masina fa tsy manao an'izany rehetra zany izy, na tsy nomena zany fanomezam-pahasoavana rehetra zany izy, de tsy azo tsaraina zany izy manao hoe nareo tsy manana fanahy masina satria nareo tsy mangovotra, satria misy ny olona hoe rehefa mandray fanahy masina de mangovotra, satria nareo tsy mitomany, satria misy ny olona amin'nay rehefa mandray fanahy masina de mitomany. Fa ny fanahy masina mitoetra ao anatintsika, ny tanjony de zao mampiorina ny finoantsika an Jesoa, ka ny asan'io fanahy masina io dia miova arakaraka arakaraka ny fanomezam-pahasoavan'ny olona sy arakaraka ny asa mpanaovan'Andriamanitra ny olona. Tsika ho mafisina mitediny fa 5:20 tedy izao le afaka mirala manao hoe rehefa mino ianao natao batisa ianao de mahana itoeran'ny fanahan'Andriamanitra, itoeran'ny fanahy masina. No zany dia tsy azo atao mihitsy ny mitsara olona na amin'ny teny na amin'ny asa hoe tsy fanahy masina nampanao an'izany, ka raha fanahy masina nampanao azy an'izany de ahoana mba ataonao ndre maka ny mpianana reo mpanao ladalana sy fariseho de miteny an Jesoa manao hoe tsy fanahy masina mampanao anao zany fa fanahy demony. De Jesoa manao hoe miteny ratsy ny fanahy masina nareo, satria izy milaza aminareo fa fanahy demony anaovako fanahy masina anaovako zao fahagagana rehetra zao. Nahoana ny lazaina fa fanahy tsy izy ny fanahy nefa asan'ny fanahy masina, ary zay no mahatonga fahadisoana raha ohatra ka mitsaratsara ny asan'ny fanahy.
ilana fanetretena mihitsy zay mahatongany hoe fanomezam-pahasoavana manokana de hitatsika tamin'ny ao anatin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo toko faharoambin'ny folo no hoe fanomezam-pahasoavana manokana mihitsy ny fahafantarana ny samy fanahy samy hafa. Ka misy olona mena fanomezam-pahasoavana mahafantatra hoe mana discernement zany mahay manavaka hoe tsy fanahy masina izany manao zany maniraka anao zany na fanahy masina fa fanomezam-pahasoavana manokana zay fa tsy ny olona rehetra tsy akory no zany de zao zava-dehibe no tsy tsaranao ny olona ianao tsy manana fanahy masina fa ianao raha tsy mahay mitory-tena ianao raha tsy mahay mivavaka ianao raha misy olona manao an'zany fa tsy resaka ohatry zany ny fanahy masina fa ny fanahy masina Andriamanitra mitoetra ao anatintsika ary ny mahamaika ny fanahy masina voalohany indrindra de ny mampianatra ny zavatra rehetra mampianatra le fanahy masina ny mahamaika ny fanahy masina de lay fampianarana rehefa miteny hoe fampianarana no tenenin' Jesoa io de fahazavan-tsainy zay fitarian-dalana zay ny olona manana fanahy masina zany de zao olona ampianariny fanahy masina dikany hoe ampianariny fanahy masina de omeny fanahy masina tolotsaina ay hitondra tena omeny fanahy masina tolotsaina ay ifandray amin'ny Andriamanitra sy ifandray amin'ny hafa zay le voalohany asa ny fanahy masina fa tsy lay lafiny hoe ny fahagagana ihany tsy manda fahagagana mihitsy akory vao Jesoa hoe izy no ampianatra anareo fa tsy hoe izy no voalohany ianao fahagagana tsy manda fahagagana mihitsy tsika sanatry ny vava iketsika fa mbola misy zany tsy miva Andriamanitra omaly sy anio ary mandrakizay fa ny maizy azy ny fanahy masina voalohany indrindra de izy fanahy mampianatra manome fahazavan-tsaina manome saina mahay manavaka hoe ity marina ity diso ity tsara ity ratsy ity mety ity tsy mety tahaka ny nahafantaran'ny Solomona tarotsika tsara miperikiopa tamin'ny alady mpanjaka voalohany toko fahatelo nahafantaran'ny Solomona manao hoe ity vehivavy anankiray ity diso ary ity vehivavy anankiray ity marina asan'ny fanahy masina zany. Fa ny faharoa sady farany de avako malala de ny fanahy masina de mampatsiaro antsika lay voambolana hoe mampatsiaro ny zavatra rehetra zay lazaiko taminareo Jesoa. Ny fanahy masina zany dia tsy fanahy milaza zava-baovao akory na fanahy milaza zavatra mifanohitra amin'izay zavatra efa nampianarin'i Jesoa. Tsia ny fanahy masina de mampatsiaro antsika ny fampianaran'i Jesoa zany hoe zay mahatokany hoe ny fanahy masina de manamafy olona lay solus Christus manamafy lay hoe Jesosy Kristy rery any. Ny fanahy masina de manamafy ny fampianarako Jesoa fampianara izy mitemana hoe hampatsiaro anareo tsy milaza zavatra hafa mihitsy zany ny fanahy masina. Fanahy masina zany tsy niteny karazam-pampianarana vaovao fa ny fanahy masina de amerina atsika ao amin'ny soratra masina raha zay azo ilazana azy. Ny fanahy masina tsy mitona atsika hiala amin'ny soratra masina. Ny fanahy masina tsy mitona atsika hiala amin'ny finoany azo fijalian'i Kristy. Ny fanahy masina tsy mitona atsika hiala amin'ny fampianaran'i Jesoa momba an'Andriamanitra ray ao amin'ny testamenta taloha. Fa ny fanahy masina de manamafy zay efa nilazain'i Jesoa. Inona ny lazain'i Jesoa de hitatsika eo amin'ny fany filazantsara. Inona ny lazain'i Jesoa de hitatsika eo amin'ny tantaran'ny ny filazantsara sinoptika sy ny filazantsara. Inona ny momba inona ny fampianaran'i Jesoa hitatsika vavahan'i Paoly ao amin'ireo taratasy maro samihafa nosoratany, vavahandry Petera, vavahandry Jakoba, izany rehetra zany. Inona ny efa ran'zao rehetra zao de efa nitantarain'i Jesoa amin'ny boky ny Apokalipsy. Ny fanahy masina de zao hampatsiaro antsika an'ireny. Ndrao adinotsika ireny rehefa mafy ny fiainana de mety adino izy ireny. Rehefa toka ny fampianaran-diso mety adino izy ireny. Rehefa toka ny karazan-drazan'olona mahay mampianatra sy mahay miteny tahaka izay tantarain'i Paoly amin'ny anafara momba an'ireo mpampianara-diso tao amin'ny Galatiana mahay miteny mahay mandahateny de mety adino zany. De izao ny fanahy masina ny mamerina ao an-tsaintsika hoe zao angery fampianarana tena mariny. Zany hoe ny fanahy masina de tsy zavatra marina fa hoe irain'Andriamanitra izy eto fa tsy hoe iraina tahaka ny zavatra akory sanatria fa ny fanahy masina de personne zany hoe fanahy masina de manana safidy tahaka ny personne rehetra. Fanahy masina de Andriamanitra ary azo atao tsara ny mivavaka amin'ny fanahy masina tahaka ny Jesoa manao hoe nravoravo tamin'ny fanahy masina Jesoa
azotsika atao tsara le mivavaka amy fanahymasina, fanahymasina da io zahay ampahirezo zahay, ro tonikira maro hitatsika ao amin'ny fikana protestanta ny fa 5 amby 70, 2 amby 70 amby 100, 7 amby 70 amby 100 irambavaka mikasika ny fanahymasina. Fanahymasina zany de zao Andriamanitra mitoetra amitsika, Andriamanitra izay ampatsiaro antsika ny fampianarana tena izy, ampiatsaro antsika ny fampianarany Jesosy. Ravako malala akatoko ny Pentecosta isika dia mikasika ny fampianarana momba fanahymasina no betsaka resahana amin'ity volana Mai ity. Ny etam-pamagnarana ary de mampahiry anao am'reto lafin-javatra reo reto. Na iza isika natao batisa ho an'i Kristy de mitafy an'i Kristy io Paoly. Na iza atsika natao batisa ho an'i Kristy de nandray ny fanahin'Andriamanitra. Fanomezan'Andriamanitra ny fanahymasina izay Andriamanitra mitoetra amitsika. De aza misalasala ary avako malala hoe tsy manana fanahymasina fa tena manana ny fanahymasina ianao. Ny fanahymasina ny miazona anao mahatonga anao mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahymasina no mahatonga anao manana fifaliana amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao avako malala, ny fanahymasina mitoetra ao anatinao de zao fanahy mitaiza izy, fanahy manitsy ny dianao izy, fanahy mety malahelo koa izy rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, fanahy tsy hoe mety maty fanahy masina, tsy fanahy maty tsy mety maty, tsy hoe rehefa manota isika de maty ny fanahy masina, tsy zany. Fanahy masina tsy Andriamanitra tsy maty ny fahotantsika, mety malahelo izy rehefa manota isika ao anatsika ao, mety mitomany izy. De aza mpalelovina ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao, hoy ny filazan'ny Paoly, aza mpalelovina izy fa mahavelona mahafaly ny fanahymasina de isika manao ny sitrapon'Andriamanitra, isika tia an'Andriamanitra, isika tia namana, isika tia mizara, isika manana fiainana feno fankasitrahana an'Andriamanitra isan'andro. Hitoetra betsaka ao anatintsika ny fanahymasin'ny Tompo Jesosy. Ivavaka sika lavako. Nompo misaotra anao zahay noho ny asan'ny fanahinao masina zay mahatonga anay mahatakatra ny sitraponao, mahatonga anay tia ny teninao, ny fanahinao masina zay nirahinao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao ka mitoetra ty anatinay mino, ka mahatonga anay mpinotononona ho tempolo ny fanahy masina. Dia ampianary zay Tompo mba hanana fifaliana mandrakariva mahatempolo ny fanahy masina anay. Ataovy tianay ny manao ny sitraponao. Aza velanao andeha ampahazarana izahay amin'ny fiainana isan'andro, fa ataovy manana fiainana mitoetra tsara amin'ny vavaka sy amin'ny fanoloran-tena. Jereo Tompo reo marary amin'ny hopitaly, jereo reo manam-pahoriana, jereo reo hafanay zay mandalo fizahan-toetra amin'ny endrika maro samihafa, jereo reo fiangonana izay miasa mafy manerana izao tontolo zao, ampahirezo zay amin'ny asan'ny fanahinao masina. Ampahirezo reo mpitory ny filazantsara any ambanivohitra any, amin'ny toerana maro samihafa ty an-drenivohitra. Ampahirezo ireo tompona andraikitra isan-karazany anatin'ny fiangonana samy hafana fo amin'ny fanomponanao, ary ampiraiso hatrany ny fiangonana Tompo, ahatsiaro fa na dia maro aza dia iray ihany. Ny fanahinao masina dia hanamasina anay ary hanamasina ny fiangonana izay nomenao hanompona ianao no Jesosy zanakao. Dia manankina ny fiainana mandrakariva eo ambany fahasoavanao zay ray masina ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.